Mandray anjara amin'ny fivoriana tampony fahatimy amby roapolo ny vondrona afrikanina i Madagasikara. Mitarika ny délégation malagasy amin'izay fivoriana izay ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nisokatra nanomboka androany 3 janoary ao Addis Abeba ao Éthiopie ny fivoriana tampony faha-efatra amby roapolo vondrona afrikanina. Efa tonga ny toerana ny délégation tarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady. Tonga nanotratra ny fivoriana tamin'ity androany ity ny filohan'ny voamera vondrona afrikanina Ramatoa Nkosazana Dlamini Zuma ary sekretera jeneraly firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon. Fivoriana izay mifantoka amin'ny fahaleovantenan'ny vehivavy ao anatin'ny vina fampandrosoana ny Afrika. Ankoatra io dia atrikasa maro ny vady filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Anisany andray anjara ny atrikasa momba ny ady amin'ny fanambadiana aloha loatra mialohan'ny 20 taona. Tsy farana raha tsy ndraiky amin'ny 3 janoary ao avy izao ny fivoriana tampony faha-efatra amby roapolo vondrona afrikanina ao Addis Abeba. Mandritra ny 2 andro isian'ny fivoriana dia eo amin'ny tompona andraikitra samihafa ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Raha mifandaram-potoana eo amin'ny Moktar Diop filoha hevitra ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Afrika ihany koa ny tenany.